ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Alahady fahatelo amin'ny karemy anio ny ten'Andriamanitra voalahatra ho vakiana araka amin'ny perikopa fanekena taloha bokin'ny Ezekela mpaminany. Ezekela 9:20 vakiana manomboka amin'ny 7:20. Arahany ratsy fanahy miala amin'ny faharatsiana nataony ka manao izay marina sy mahitsy dia ho velominy ny fanahiny. Raha mahita izy ka miala amin'ny fahatsoana rehetra izay nataony dia ho velona tokoa izy fa tsy ho faty. Nefa hoy ny taranak'Israely, tsy marina ny fitondran-tony. Ry taranak'Israely, ny fitondrako va ny tsy marina? Tsy ny fitondranareo va ny tsy marina? Koa samy ho tsaraiko araka ny ataonareo avy anareo ry taranak'Israely, hoy Jehovah Tompo. Mitody ka mibeba amin'ny fahatsoanareo rehetra dia tsy ho tonga fahatafitionana mahameloka anareo intsony izany. Esoro afaka aminareo ny fahatsoanareo rehetra izay nataonareo ka manaova fo vaovao sy fanahy vaovao anareo. Fa nahoana no faty anareo ry taranak'Israely? Fa tsy sitrako ny fahafatesana izay maty hoy Jehovah Tompo. Koa mibebay anareo mba ho velona. Hotohizana ao amin'ny fanekena vaovao. Boky mitantara ny asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly 3 vakiana manomboka amin'ny 7:20. Ary ankehitriny ry rahalahy, fantatro fa tany tsy fahalalana no nanaovanareo izany tahaka ny mpanapaka anareo koa. Fa izany no nahatanterahan'Andriamanitra ny zavatra nampilazainy mpaminany rehetra rahateo fa hiaretany Kristy. Koa mibebay anareo ka mivelena aminona ny fahotanareo mba ho avy izay andro famelombelomana avy amin'ny fanatrehan'ny Tompo ary mba hanirahan'ny Kristy voatendro anareo dia Jesosy ilay tsy maintsy ho raisin'ny lanitra mandra-piavy ny andro fampidiana ny zavatra rehetra izay nampilazain'Andriamanitra ny mpaminany masina hatramin'ny voalohany indrindra. Fararana ao amin'ny filazantsara-masina araka Marka. Marka 1 vakiana manomboka amin'ny 1. Ary avy amin'izany no anakinana ny toriteny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ny andohan'ny filazantsara ny Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra araka izay voasoratra ao amin'ny Isaia mpaminany hoe: indro izao maniraka ny irako ialohanao izay amboatra ny lalanao. Injany misy feon'ny miantso mafy eny anefitra hoe: amboara ny lalan'i Jehovah, ataovy mahitsy ny lalan-kanehany. Dia nisy eo Jaona izay nanao batisa tany anefitra ka nitory ny batisa ny fibebahany
ho famenan-keloka. Dia nandeha nanatona azy ny tany Jody rehetra sy ny mponina rehetra tany Jerosalema, ka nataony batisa tao amin'ny ony Jordana ireny rehefa niaiky ny fahotany. Ary Jaona nitafy lamba volondrameva ary fehikibo hoditra no tamin'ny valahy, ary ny fihinany dia valala sy tantelemby. Ary nitory izy ka nanao hoe: avy ao aoriko ilay mahely noho izao, ka tsy mendrika hiondrika mamy fehikapana zao. Izao efa nanao batisa nareo tamin'ny rano, fa izy kosa anao batisa nareo amin'ny fanahy masina. Masina tenin'ny Tompo. Andriamanitra tsy toa sy mandrakizay, misaotra anao izahay fa mbola omenao tombon'androm-pahavelomana ka afaka namaky sy miaino ny teninao. Ny taonanay hibebaka ianao, ny anaovanao batisa anay no miteraka fiovam-po marina ho anay. Tompo, ankehitriny fenohy ny fanahinao masina izay rehetra andreny afatrao sy ny hitondra ny afatrao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anaovanay izany vavaka izany. Amen.